hitondra fampandrosoana ho an'ny distrika ny Fandrina sy ampivondrona ny vatona sonotry ny tany avy aty Fandrina manena rany Madagasikara ka ifanomentanana ao anatin'ny samy mpikambana mba hoery tsy azo idivirana ao amin'ny fampandrosoana atao amin'ny faritra Moromania ny fikambanana Tahalaka na ny tompona agnarany ray Hasina Silazy ary ikadina Moromania. Ny Tahalaka zany dia nahita hoe tokony hovitaina nataonay hoe route de la pomme et du corridor. Ny lalana Tagnantananarivo raha miditsy zao tany fotsy dia mandalo amin'ny Sondrarany dia makety Fandriana dia makagny dia makagny Masobeloka. Ty ny saritany igny hitatsika menamena igny le izy. Ny mpianatry ny Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra sampana aty Fandrina no nampahafantarana ity fikambanana Tahalaka ity ny antom-pisiny sy ny tanjona kendreny amin'ny fandarana asa ho tanterahany atao anatin'ny faritra Moromania sy ny distrika ny Fandrina. Dia manome toky agnay fa tsandraraka iloambiandoha fa horaisinay daholo zay zavatra notenenina teo zay dia efa ao anatin'izay mahatokona anarandray zay anovon'ny fianarana eto koa ampandrosoana an'ity distrika antsika ity. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanoloran'ny Tahalaka solosaina roa enti-tanana miaraka amin'ny imprimante miaraka amin'ny boky isan-karazany hanaovan'ny mpianatra mémoire sy antotam-baovao numérika maro samihafa ho an'ny Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra sampana eto Fandrina.